Manzaro tsikitsiky ny akaikinao e. Fiteneny moramora izy zaro faly mahitanao. Tanisanao e tsy faly e. Jesosy aratsika jiaby. Trusty herinandro vaovao ity mba tena herinandro mitondra fahasoavanao anao an'ity. Tadidio ny riavana fanahytsika miaona ohatran'izao fotsiny ara ahafahanao mandresy. Alleluia. Jereo n'olona mihaino antsika amin'ny telefôna, amin'ny télé mainka fa ianao mihaino anay. Ka miainony amboanao herinandro aokanao tsy hokivy, tsy hoketraka fa mezana mba miaona eto aloha tsika. Amen. Ka amin'ity androany ity dia iresantsika hoe alamino ny fiainanao. Satria ny Baiboly mihitsy milaza zany amin'ny boky Isaia hoe ny fahaizana mandamina izy noentinareo miady. Alamino. Zany hoe mila mijery zany ianao hoe inona ny tsy mety, inona ny tokony ahena, inona ny tokony hampitongona. Anao zany mba mijery hoe ahoana ny daminako ny ty fiainako ty. Atsika rehefa nasatria tsika reo efa sambony lehibe daholo tsy dia misy loatra tsony ny olona afaka andeha hananatra anao zany. Ary tegna marina ny olona tsisy miasalao aminao. Mba tsy lazako hoe za ilay tsy miasalao aminao io. Mananatra anao eto isanandro, iresaka aminao, mamatoro no tokony. Na ny ray aman-dreninao niteraka anao raha mety tsy manana fotoana andeha hanatorony anao hoe anao zanako manaova an'izao, anao zanako manaova an'izay. Ka mba mieza zany manomboka izao mba mametraka ny fonao amin'Andriamanitra no voalohany. Faharoa, aoka ianao mba tena ametraka tombam-bidy amin'izany hoe fananana ray aman-dreny mitaiza zany. Satria ray aman-dreny ara-panahy tena matetika longolongona zavatra vitina ray aman-dreny ara-nofo ny zavatra vitiny izay. Ary zay mahatonga ny Baiboly rehefa nanasa izy hoe manajara ray aman-dreny dia précisé tsara hoe ajao ny ray aman-dreninao ao amin'ny tombo. Dia izy vao miteny amizay hoe manajara ny rainao sy ny reninao. Précisé mihitsy manajara ozy ny rainao sy ny reninao ao amin'ny tombo. Dia vakeo navery ray aman-dreny manajara ny rainao sy ny reninao. Satria ny fiainana miaingana amin'ny tontolo ara-panana aloha. Zay vao mandeha amin'ny tontolo ara-panana. Za le discotienareo e. Karaha io ndraiky tsy ny dogony dia ke atsiarovako anao finory tareo. Anao finory dro misy karaha zay. Eu vou falar com o Marena. Assim que tique vai ser. Amém. Já não tô tique. Fazendo que telefone maninho tudo. É nada tique. Dita não, e fazendo não é tique fora. Parece bazata não, ué, rabão fibrinho no, chesse no fio tique. Raboi kurang no, chesse no fio tique. Fianarana izy mahatonga anahy sarotiny amin'izio fa tsy hoe paster magany sarotin-drano. Fianarana, fitezana. Da hitombo anao. Alleluia. Ka mianatra ianao zao tena mandamina ny fiainanao io. Ny fomba ianarana mandamina fiainana dia zavatra tsy vita indray andro. Mety andany fotoana maromaro mihitsy ianao ny amin'ny fafana mandamina io. Ary ilana finiavana. Hoe anao zany mila manana finiavana. Dia raha tianao ilamina io ny zavatra voalohany mila ataonao aza mitaina amin'olo fiainana. Tsy mampilamina fiainan'olo marobe dia te hitovy amin'ny fiainan'olo izy. Za tsy mba ohatra nilera lasa resaka tokantrano netsika tsy mba karaha fiainan'olo jiaby. Izy moa laza taminao fa mitovy amin'olo jiaby.
Ary tadidio koa fa efa mividin'olo tsy mitovy. Misy olo mamovidy raha lafo. Raha maventy. Zay kapasité zay. Aza antainao amin'olo, ny tegnanao, ny fiainanao, ny zavatra ataonao. Zany hoe mijerevanao nen'olona, ndisinao magnatsara nenao. Fa tsy miaiza ny hitovy amin'iny. Araka izy nazavainao omaly reny, misy hoa ny idée innovante. Mijerenao zany, iny ny raha mba nataon'olo, dia atsarainao nenao. Amen. Dia agnatin'io zavatra io, mijerinao hoe matoa zavatra anankiray vita ny hafa, possible tsy maintsy vita. Zay ny fanambo mila atao fa tsy hoe za te hitovy amin'ny hafa. Anao na te hitovy amin'izy na te hitovy amin'izy, tsy hitovy na amin'izy na amin'izy mandrakizay. Fivolagnanareo fa tsy hitovy. Ezaka anao hitovy amin'olo dia farany miova raha hafa raha. Misy kisana ho hafa sabaiko manimolo eo. Te hitovy amin'olo. Efa toa amin'ilay misy kisana andalondalo. Satria ialana ray malaky va vitamiana io. Na iezaka hitovy amin'olo tsy possible. Anao fo. Ary tokony ho fiera aminao. Tsy haiko aloha fa zaho aminao tena fiera aminahy. N'Andriamanitra zavatra tsy mitovy anatintsika. Ary Andriamanitra dia tena magnome lanjany an'izay tsy fitoviana zay satria nanamboatra zavatra tsy mitovy. Amen. Nanamboatra zavatra tsy mitovy Andriamanitra. Donc zany matoa izy nanamboatra zavatra tsy mitovy, mankasitraka ny tsy fitoviana. Ilain'Andriamanitra ny tsy fitoviantsika mifameno ireo aveo matanteraka ny sitrapony. Amen. Dia anisan'ny zavatra anankiray tianao ilamina koa io, mitombabidy ny tenanao. Mianatra anao zany mba mitombabidy ny tenanao. Dia za vehivavy manana mezina. Za lehilahy ilainy ty firenena ty. Za dia tsy maintsy mahavelo ny ambony. Za tsy maintsy tafavoaka. Io aniravana ny fananana mety sy zavatra ampelantanana fa zavatra anaty ao. Mila zany fa manan-javatra anao tsy hoe mety ivelana anao anatiny. Zay ny amaritana ny fanananao zany. Dia inona ny ao anatinao. Ndana fotsiny jereva anao io zao, anao tsisy vola foana anao tsy mahay mipozy. Mandana ke anao zao megna vola erany 2 millions foana dia sy mandeha bazary fa tsy fantan'olo anao filatandraiky. Donc zany misy zavatra. Misy zavatra. Dia iny mahasabotra anao matetika hoe kakarao ny vatanao io. Mba misy moyen anao diodio. Ndana mba mihaingo, mba mipaosipaosy. Tsy voatery hoe mitady lehilahy na mitady zo foana vao mipaosipaosy. Fa na tsy mitady nizanizany anao, amin'ny mahatempolin'Andriamanitra ny vatanao io karakarenao. Mila mianatra mikarakara vata. Voarina ny rano, voarina hatramin'ny volomaso, voarina ny paosipaosy jiaby. Dia farany mba misy olo iteny miaoveka ianao ty e. Hitanao zay fa fa tsy raha isaky mahitanao ny bosy anatindraha kiky izay tegna va izy io. Famonina tsy mamamo zany. Misy vaopeka. Fa tokony mba maheno teny milana hoe miaoka izy iny. Dia farany misy izy va izy tokony mivavy. Miseho ilay voninahitry'Andriamanitra. Dia farany anao io ho avy amin'izay ny fitahin'Andriamanitra. Mianatra zany mandamina ny fiainana. Dia ny fomba handaminanao ny koa, fidio ny teny alohan'ny vava. Tsy raha jiaby koranina ny vava io daholo. Tanao isikatsika ilay mibata hery anatinao koa. Misy hery ao. Ka amin'ny fotoana anao io miteny amin'izay iny hery iny manatanteraka izay teny anao. Ka raha tsy milamina anao fa tia miteniteny foana, dia izay zavatra teniteninao foana lasa tanteraka amin'ny fiainana. Tsy tsara ny fa. Andreny fa asako fatsika eto mivavaka nagnano fivoriam-bavaka reny, zany matetika mpahitany tompony zany. Misy zavatra zarain'Andriamanitra ataony anatin'olo tsiraikaraiky.
lezy io afo zay fahitako anazy. Ao ny sasany raha mangilangila mipetraka aminazy. Anao tsy mahita an'izy fa za matetiky mahita zale mivavaka regny reso agnatin'iny toy le misy raha maro be mipita aminy. Dia imagineo zany anao raha olona teniteniteny foana amizay avy eo. Dia le zany hoe asa mba fantany olona iny zao raha araisiny io. Asa mba fantany io raha mety Jesosy anazy io. Dia zay mahatonga anazy indray misy toroteny ataoko tonga dia makasika anao. Manao ragaha hoe aiza reky fantariny paster. Asainy toko hoe tia androany torivo ny amin'iny zavatra nomeko anazy. Lainy Jesosy an'iny. Io fivoriana rehetra ataontsika io ty rehefa tsy fivoriana fatanitany zany tadio zany. Fa fivoriana miaraka fanatren'Andriamanitra. Afantarako anazy hoe zay le izy za matetiky za tsy dia tia magnatao palito. Hitanao manika tsy dia tia magnatao palito ndraikindraiky kofa mafana. Fa dia magagana za magnano akanjo votana fa reky misy palito misy sarina io za mitsanga eto. Arantsika izy io regny izy zay. Dia anao zany efa miteny anao zany hoe hotahina Andriamanitra anao nomaina fa zay zany. Dia ndraikindraiky misy olo mitady anao blagy. Misy olo zay zao narary miteneniko izy mangalao anao menaka. Atao ino menaka? Anao pastera mandeha anaty. Za hoa tsy mila mandeha any fa mangalao anao menaka. Dia io menaka io teneny foana. Jesosy zany foana raha tenenao. Dia alevo menaka io apetao amin'ny parti marary. Saika tsy nagnano, saika tsy nagnano. Vao nanao an'iny izy tonga dia samy vao vetivety koa olona any hitanany masina iny any an-dafy. Ny amiko anahy tsy haiko paster ozy nazo anahy tany ampiasana. Fa karaha fanipanina zany zao dia mangoa. Io zany anao ndraiky tsy bikibo. Ao izy fa tsy bikibo. Fa mety décalcifiena moa izy zany tsy fangaro. Zao zandanao anao makarano. Levo rano. Dia teneny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ozy miara-mivavaka tsika zao zao fa atao foka za ho aty mivavaka. Vao nataony fotsiny iny zao karaha nandenga izy le narary sitrana sinazy. Satria eo ny présence de Dieu. Dia olona lavitra any ara mandray noho ny zavatra tenenitsika. Indrindra fa anao mifanatrika amin'azy. Ianao izy ny tokony ova be ny fiainana. Fa ny anara mandamina ny fiainana. Omeo tombam-bidy ny tena. Alleluia. Omeo tombam-bidy. Aza mihery tena. Aza mihery tena. Satria anao zany raha vao miaraka amin'Andriamanitra ny fiarahana amin'Andriamanitra raha tianao ahitana vokany. Voalohany ianao mino an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra. Faharoa anao mino ny tegnanao, mba matoky ny tegnanao, fa mavita zay ampanaovan'Andriamanitra. Fa raha mbola tsy zany sarotra be aminareo hiaraka. Satria anao raha matavy le hoaizina tsika. Agnino te ahoana. Anao mihitsy zany mila mirassuré tegna hoe miaraka amiko Andriamanitra. Ary izy efa mitiny an'izany hoe ino izy momba anao mandrakariva ambara patapera zao tontolo zao. Raha mbola tsy tapo zany zao tontolo zao miaraka aminao foana Andriamanitra. Na mandeha zao na mandeha. Ary Andriamanitra io rehefa tsy miteniteny foana zany. Fa zay teneniny dia mandrakizay. Zay raha ataonao any ataonao fa izy rehefa miteny dia mahatoky amin'izay miteneniny. Mahainao tsara zao devoly Lucifera nizaran'Andriamanitra hery izy am'tandana. Hery avy tamin'Andriamanitra izy ampiasainy devoly am'izao io. Ary zay mahatonga antsika tsy tokony ataontsika devoly. Zao zany hery avy tamin'Andriamanitra izy ampiasainy. Fa satria Andriamanitra tsy magnano tsifoifoy hoe na mialy dia na lena, na mialy dia na hery. Fa io rehefa libéré dia aminao io manantsika. Tsika zany mipetraka anatinao. Misy olona tsy tonga saina fa ohatra izao mivavaka be dia izy efa nagnano adalana ny jiaby tany, nagnano fiainany jiaby tany, mivavaka ho any marary fisitriny le marary. Na izy ary malakaty raha io. Anao hoe dia anatinao hoe mandrafy. Fa tsy midika hoe rehefa manana hery ianao ka tsy maintsy hiditra ny lanitra. Dia ino raha reky tadio hoe. Tsy midika hoe satria za ampiasain'Andriamanitra dia tsy maintsy hiditra ny lanitra. Devoly zao manana hery fa tsy tafiditsariny sy mandrakizay. Mandeha hotapahany lohany. Hery avy tamin'Andriamanitra. Zany mandeha sy mampaherezina anao hoe manana zavatra ne anao io hoe. Zavatra anatinao ao. Fa nindray zay tsy considérenao, heverinao hoe pokaty anao io. Dia indrindra anao mandeha mivavaka isan'andro.
Manombana Andriamanitra isanandro vao hoe sarzeno, vao hoe mahazo anao, vao hoe tahiny tompo anao, ary matanjaka tsara. Dia ndana mba matoky amin'izay hoe ato amiko Andriamanitra, mahavita zavatra goavanao ary mitondra ny voninahitry'Andriamanitra. Naiza andiananao zany mba manana fomba mijery vaovao karaha zany. Fa zay irenganao dia samy teo paster. Sambatra mokanareo mba fa elaela nanovony raha to anao votsera. Io zany tsy miankina amin'izay fa mila mino zay fotsiny bazy raha te hiaraka amin'ny tompo mino finoana tadiaviny tompo. Finoana. Ary ny fandraisana hery, fandraisana osotra, tsisy zavatra maro ankoatrany hoe anao nangetaheta ny etaeta ny fandraisana osotra. Fa ny fitehirizanao kosa ny osotra ao anaty fahamasinana, iny milana karaktera, toetra. Toetra. Raha te ahomby ianao anatina osotra, toetra mila. Fa ny fomba angalana osotra, etaeta. Misy nao zao tonga eto hoe zazany androany raha mba mahazo le miteny amin'ilay tsy mahazo regny mba faleky zany Andriamanitra. Dia iny etaetanao iny hitan'Andriamanitra, mahazo anao. Zara mba ampiasain'Andriamanitra manasitraka marary, zara mba ilaiko ny fiainao. Iny etaetanao iny hitan'Andriamanitra, mahazo. Fa raha tianao voatahiry anatin'iny ianao, ka ho feno fahendreny, ho feno fahaiza-manao anatin'iny. Ny zavatra takiana amin'izay ndraiky toetra. Betsaka amin'ny olona manana osotra nefa ratsy toetra. Manana mauvaise caractère. Tsy possible mitsy izy hijobo ao anatin'ny fahombiazana. Tsy ny olona manana osotra rehetra ka mahomby daholo ny fiainana. Satria ny toetra misy anefa ny olona raha voa ny fahafotsiny izy manana osotra dia raha handeha ankala olo fa ndraiky raha anatolo. Andeha mitsaratsara olo. Tsy Andriamanitra anatin'iny, tsy mitovy amin'ny anahy. Tsy Jesosy zany ampiasa an'iny fa fantako loatra ny hoe départ an'iny. Satria zany manomboka mispesialy tompo dia mijuge olo ndraiky mandeha manaraka zay zao le toetra. Dia zany natonga ny Elisa milohany andraisany an'ilay osotra tany amin'ny Eli ny volavolaina aloha ny toetra. Miala avy tao Gilgal ao. Gilgal ny toerana fagnamboarana toetra. Nandeha avy eo mitoerana isan-karazany, toerana fanehoana ny finoana. Nandeha isan-karazany toerana zay mitondrana ny Eli. Ary tagnatin'io izy vao teniteny mafy vao mirenany anao tsisy ray lako anao. Miala aminahaka eto anao. Nambarina ny fony. Izay vao nahazaka le satria Eli tsy Eli fotsiny fa nisy ny antsoina hoe toetra ny Eli. Ka melohany andraisanao osotra, melohany andraisanao fahasoavana fa amin'Andriamanitra, misy karazana toetra takiana ny zavatra iny mipetraka anatinao. Zany anefa fa mahatonga olona hitanao ohatran'ny nampiasain'ny tompo be izy aloha. Nanao raha gaga hoe zalahy io ampiasain'Andriamanitra, vehivavy teo ampiasain'Andriamanitra, fa elagnelagnelany iny izy mivadika olon-kafa. Satria osotra no azony fa tsy azony le karaktera takiany le osotra. Na inona osotra tadiavinao, misy karaktera takiany le osotra. Iny mila jerevanao isanandro. Indray zao no mety olona mora vinitry nefa anao andeha ampiasainy tompo. Indray no mety olona mbola tia mivazavaza amin'olo nefa anao andeha ampiasainy tompo. Dia ireny eky anao amboarina. Ary zany natonga ny Saoly koa rehefa nifanena tamin'i Jesosy. Saoly anie tsisy olo nagnano evangelisation taminazy. Saoly tsisy olo nizara tracte taminazy. Fa izy nandeha tamin'ny lalan'i Damaskosy, tonga dia Jesosy mihitsy niteny taminy. Nisehony Jesosy Saoly, le niova Paoly mitady. Fa tsy maintsy nalefa izy hoe anao mandehana amin'ny Ananiasy. Petrika tamin'ny Ananiasy. Dia avy takeo vita tao mandehana amin'ny Barnabasy. Zany mahatonga betabe moa kampitsika tsy tonga saina amin'ny zavateny amin'ity fa hitanao misy karazana olona na lehilahy na vehivavy rehefa tegna tian'Andriamanitra ampiasaina be izy. Dia rehefa anao karaha tsy tamagna amina toerana araiky zany. Sotra izy. Ny antony misy zavatra tadiavin'ny fagnahinao io. Zavatra tadiavin'ny fagnahinao io. Dia zany vorona fomba fijery amina mpanampin'Andriamanitra.
matoy io karaha toanao fotsiny. Anao zao raha sendra hôtely raiky mahandro sakafo tianao. Hôtely. Fa matoy aloha zay miala tao. Misy tsiron-kanina tadiavana. Azonareo ve zany? Dia rehefa mifanena amin'ilay zavatra takiny amizay ilay fananao tsy tia hitsikitsika intsony izy. Ary na mora resy lahatra ity le izy. Azonao hoe ity daro miaro angivy. Allora non che le progetti fare daro. Resca da io. Non si te che non mette che la crai. O no lampo. Anche rai daro. Allora dici. Mi salva tacchino le fanano. Ka beda ben fanan'olo tsy mahazo le sakafo takiny. Dia lasa mahia. Lasa sahira. Dia zay amizay natao devoly. Rehefa anao io zany manomboka hitany devoly fa tonga amina hôtely anankiray ara-panahy zay takiny fananao le sakafo. Zavatra ataony voalohany hovany devoly fomba fijerinao le ray aman-dreny. Hovany. Mialan'izany mampiasa olo izy asiany mikorana aminy. Akato ane karan'izao io ane ohatran'izao ero pasteur reo ane olo mitsangana aloha reny tonga dia mangorogoro tonga dia mamoaka vola am-poso. Zany raha ataonao zany e. Hoe izy koa folo mitsangana aloha zany tonga dia mangorogoro mamoaka vola am-poso. Fa mafy eky zany eo. Raha anaty rokolata narenesy koa zany. Dia Antananarivo. Zareo mihitsy mampandry zomo ny pasteur David. Za mipetraka mikina zay. Ah, grave ino. Ako misy atao pasteur David zay. Izy voilà saina izy. Go mantavaratra. Mety tsenda reko izy aty no antahiny. Zage antatoe. Antajiaky. Abe. Satria nasay mitondra zona fraisa. Misy olo mitsika mamina anao pasteur karaha hainao fitenin'olo jiaby. Zona fraisa. C'est normal. Amen. Dia io pasteur magnino moa izy. Tanao moa izy moa raha vanao izy ohatra hoe raisiny mibrôno izy na ampiangonana fogna kosa. Hoe izy mitsangana anao koa dia mangororona anao dia mamoaka vola am-posony. Mbô izo veky mba vonataoko raha kananty. Mbô manjary mitsanga reky le olo. Ny olo magnamia ndraiky zany nareo mianaka tsy alako. Fa tsy namorooro zany anao namena. Fa raha hoe mifanaratsy. Iny anay karaha iny. Misy fotoana ny masonjiny karaha lasa blé zany. Asany biana ndraiky masony manjary blé. Zay olo zany tonga dia fa za mavera ny moefo zay dia sisy regnorana za ravaza rehetra. Ary tena io foana ny zavatra tao devoly rehefa tiandrava izy hovany fomba fijerinao an'le olo mitady. Zany hoe ataony miaina zany dia etaetanao lasa tsy manana admiration ntsony ianao. Ataony miaina hoe miaina avy ndraiky. Na iny ndraiky mizitisierta ndraiky nataony fa tsy fely izy. Izy tsy tokony atao pasteur tsy fa atao be volamena. Izy hovany devoly. Isaina. Tainy tompony iny. Hovany. Misy olo tsy miara-mipetraka amin'ny pasteur mbola zoma haiko be ny pasteur. Fantako iny. Haiko iny. Nefa hita amin'ny Facebook mbola hita ny toriteny tena dia haino ny eny. Betabe ny saran'izany. Dia eo zany no mila hitalemanao isan'andro. Lesona mavana mihitsy Jesosy eo. Hôtely ny fanana. Izay ahafahako mihinana le tsiron-kanina tadiaviko. Omeo anahy ny fahasoavana aizako mipetraka tsara katra. Tehirizana Jesosy mba hanaja ny olo zay ampiasainao. Anisany sujet de prière mila ataonao zany.
fa ny zavatra hiatakeny devoly voalohany raha tiany korontan'olo izy agnatin'ny tontolo ara-pana ovany ny fomba fijeriny olo io ny papa. Fa ny anao ny mba tsy hiova amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Mila mitandrina antsika ny miteny lokony vava. Dia avy eo ny zavatra anankiray mila tandremantsika ihany koa fidio ny olona ataonao mafy. Matetika manaraka anao zany. Adidinao nambaza miteny an'izany. Fidio ny olona ataonao mafy. Tsy voatery olo jiaby io atao namana daholo. Misy olo za apetraho olo fantatra. Hoe fantatra anao ary fantanao. Fa tsy voatery namanao. Anisan'ny miteraka fanafitohina ny matetika dia io foana maro namana loatra. Da sy tafitohina. Ary rehefa zavatra anankiray fantanao fa mety hanafitohina, asa midimiditra mihitsy. Folo izy avy lay hoany. Ndeso any hoe tena fahazo koragna amin'izany. Satria anao zao matetika mety possible zany ny olo mankala anao, mety miantso anao par téléphone. Resaka na reny resaka, vita le resaka, adininy namono téléphone sady nomeny agnarana hafa. Dia tsisy raha filarana. Iko mitrotro aminahy, dimoniky na ozy, regninao ny firary. Dia ho an'ilay olo tsy milana hoe anahirina antsony. Ino tsy raha bera filamina ahirina dia. Raha efa mamparary fo zay mbola segna ahirina. Vomenao reatiny. Rehefa hita fa amparary fo, animba atmosfera, mety atonga anao tsy ho à l'aise amin'ny journée, aza bidibiditra makakarany. Misy raha iny tonga efa fantatra, i raha raiky zany. Zany andro faran'izany hoe nankany, namana mpivady any. Tonga fantapantanao fo feona ankany. Zay niany. Ankany faran'ny raiky zany. Eo amin'izany efa malaka moramora. Fa tsy vomenao mi-insiste. Anova. Tsy domono izay tanao nany soa. Karaha le digny izy koa domono. Sady mahay ka be. Kasi tana namana tanao nany soa. Atsoko tatao polisy. Tatao malaka ny mandrama. Rehefa zavatra hitanao amparary fo, laisse tomber. Tsy olo jiaby atao namana. Ny olo manana ny maizy azy moa revana tsy maro namana. Azonao zany? Ny olo manana ny maizy anazy tsy maro namana. Maro olo fantatra fa tsy maro namana. Fa atsika raha vao mifankafantatra ela be olo dia fa eny mifanjo izoy. Andeha bazary, andeha andramon'ny olo io any, vao mandrendregna amin'ny fitidi vody. Fa ao izy e, vavadiny olo. Ary misy olo tia mandeha andramon'olo. Engany mba tsy hainao zay. Mba tsy rivokely olo marinao se mbo io izy. Tia mandeha andramon'olo. Engany mba tsy tia mandeha andramon'olo. Misy olo ohatran'izany. Dia aza atao namana olo jiaby. Satria on est tous les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Ain'i Jesosy. Ireo zavatra reo no entinao mandamy ny fiainanao. Dia miezaka amin'izay zany ianao mba mamoaka zay zavatra tsara ao anaty. Mba hiviteo le avana le manengalenga amin'olo. Mba hiviteo le mamitapitak'olo. Mba hiviteo le zavatra rehetra atonga anao ho ratsy tareha manonan'olo. Le ratsy tareha volaniko io tsy hoe manano grimasy. Fa nendray tsika lasa manana laza ratsy devant olo. Reny zany mba hianao. Mba atonga anao hanana réputation tsara. Mianatra anao mba hanana réputation tsara. Fa ireny ravana dia mananatra olo reny. Ny réputation tsara no mananatra olo. Vokatry ny réputation tsara zay nataony Jaona ho an'i Jesosy Kristy no mahatonga ny olona rehetra nagnaraka an'i Jesosy. Fa mialohan'ny eo an'i Jesosy tamin'ny Jaona tsy nanana afa-tsy apôstôly roa ambin'ny folo izy.
Fa i John niteny, ino ozy John le zanak'olon'Andriamanitra zay manesitra ny fahotany zao tontolo zao, réputation tsara zao zao. Vokatry zay zavatra zay sano izy io, dia lasa olo nanaraka azy. Indraindray misy olo mahay raha, indraindray misy olo manana ny maizy azy, fa noho le réputation ratsy misy eo fiainany, dia tsisy olona intéressé aminazy. Sy vehivavy ohatrany zany, jerevanao tsara tarehy, nianatra be, manambola, manana ny maizy azy, fa tsisy lehilahy manjiky azy. Satria lasa ratsy ny réputation. Mety lehilahy raiky ny fitahanao dia lazainy fa mampirelina anao araiky tany zany. Matahotra olo andeha iarabanao. Dia gaga amizay anao zato misy ozy mitokantrano. Tsy ozy mitokantrano fa matetika ny réputation-nao ratsy. Ohatra koa zao ny olona vavaina be, enjana be iresaka. Dia lasa manana réputation ratsy. Ireny anarana reny vaovany. Rehefa mba asain'olo magnano rano, mila mitany ny faran'izay mitany. Hoe asain'olo magnano ty zavatra ty zany. Mitany ny faran'izay mitany. So dia ino no tonga laza ratsy hoana. Misy an'io olona mararombola, mba asainao mividy raha, tsy maintsy ampiakary ny faktira. Manana faktira agnaty posy izy. Laha efa mampiasa olo karan'izany. Izy asainao mandeha mividy raha ika agnaty posy io foana ny faktira io mboarina. Fa misy tampon. Kekehry ezaka ozy ezaka. Izy ny miezaka dia mba mamafy. Tadiavina dia ozy kekehry ezaka. Ary izy kekehry ninja. Misy olo fa raha vao izy asainao mividy fantsika dia fa diforme ambony diforme misy faktira amin'ny ezaka idony. Rehefa raha vidiny quelque part dia zanako zay olona manara-penitra bon zany nahazo olo nanjary zany. Aho zavatra vidiko reto tsy maintsy asiko faktira. Na sainy mividy kakazo koa izy mitany mbola kekehry ezaka dia parareky zany zay mbola karaza koa fa tsy zeko reto. Dia izy isaina lasa take jereviko agnaty posina koa misy pakena faktira martiva. Fa zany fa misy amana nga. Kekehry ezaka. Tanao zany tamin'isona zany, mahazo ianao e, fotoana tsy tratranao mahazo. Raha mbola tsy fantanolo raha ataonao mety tsara. Fa amin'ny raiky mahatratra izy io, lasa ratsy ny réputation. Ary ny zavatra tsy mampandroso fiainan'olo jiaby dia zany, lasa ratsy réputation. Na anao magnano labotiky io, ataovy zay zavatra tsara ny réputation-nao amin'ny épicerie. Amen. Anao mitondra tikitika io, ataovy zay tsara ny réputation. Amin'ny fiarahamony, rehefa asain'olo magnano raha, io zavatra mila taray magnano diby. Tsy azo vidim-bola mo kely. Satria ny toetranao na ny lazanao, ino no miresaka amin'olo voalohany par rapport amin'ny vavany. Vao mijery anao ny olona nanao tsy miteny io raha, misy raha miresaka marobe na izy ke mangalatra. Izy ke mangalatra. Iratsototry zany raha volana. Anao no tsy miteny an'izany. Anao mijoro lavidavitra ny foana tonga dia tafiteniteny raha marobe. Raha tsy mikatrano. Zany raha miresaka anazy. Ny toetranao miresaka voalohany. Na tsy teny ino no micommuniqué voalohany amin'olona. Dia no isanandro amin'izay mba hanananao an'izay toetra tsara. Da iny Jesosy io. Da iny Andriamanitra. Dia raha tianao tsara koa ny fiainanao, manana fiainam-bavaka maty. Iny eky raha tsy mila atao bosibosy io. Satria rehefa ny fiainam-bavaka amintsika kristianina dia mitovy amina rivotry iaina. Raha anao izy zany tsy ampy-vavaka dia mitovy amin'olo tsy ampy-rivotry. Semposempotra zany ianao quelque part amin'ny ara-panahy. Ny olo semposempotra zany tsy mahavita mihazakazaka. Ny olo semposempotra zany tsy azo asainy magnano raha. Ny olo izy mila tazominao foana iny. Raha mbo misy foana fotoana raiky malalaka mo mivavaka. Mahatonga ny olo raiky
ndraiky tsy mahavita mivavaka dia devoly bisobisoka amin'azy tsisy varina vanikeva mankately za viavy masonao maso zay natao iza raha jiaby izy kofo maso zay raha mandalo ake hitany maso ka raha ataoko izy mahitany ariky jiaby dia manindro zay fa le devoly mihitsy mibitsy dia ko belabelako masonao tegna fantako aminarako mandeha magnano délivrance mbola zay mivavaka nosy hitako magnano délivrance no zanao messagerie pasteur David tadisy lasy mantaonao David akely io koanao eky fa ninino ataoko hoe avy nifamaly tamin'ny vadin'orona anao miara amin'andro io mivavaka tsy haiko avy nagnano akory anao miara avake mivavaka satria izy zao tena lasina bavy Andriamanitra ge rehefa mijery anao mijery antsika olombelona dia mijery amin'ny maso mpitiavana fa tsy mijery amin'ny maso mitsara tsy mbola fotoana fitsaran'Andriamanitra atsika zao fa mbola fotoana fitiavan'Andriamanitra atsika rehefa maty anao na rehefa avy any amin'ireo lanitra Jesosy ka mifarana zao tontolo zao Andriamanitra no mitsara ny olona fa mizao vanim-potoana iainantsika zao vanim-potoana hitiavan'Andriamanitra anao mba hiditra ao ambany hiverena anao aminazy zany natao andreny olo hitanao namon'olo niady mafy tamin'olo nagnano an'izao e fa tsy magnino mihitsy izy satria mbola anatin'le vanim-potoana hitiavan'Andriamanitra azy betsaka nefa n'olo magnararaotra ndray niny fitiavan'Andriamanitra ka anao zany a raha tianao hijoro tsara anao mandrakizay tongava saina fa io Andriamanitra io dia tiana karaha zanakatsika reny misy zanakatsika ny maditra nanimba raha ary nenay tao zao nomaly anao nandeha hivavaka andeha hiderina ampidiriny bilina nandraiky anateo sa ino atao akory efa raha ny tegno mbo anazy tolotsena ataonao hoe tampeny le dia saina fimy dia izy nafimy mivoaka vitany bilina ohatry zay gna fi tsy haitso io nagnana akory izy vitakiny tomagnovidenina pizza ijirehetra zany tsy afaka mihitsy anao dia karakô zany bilina tagatororonao ray aman-dreny rehefa mijery zany mijery ny maso mitiava fa tsy mijery ny maso mitsara tadio zany révélation zany ary mampaherezy olona raha misy olo tianao taomina amin'i Jesosy ahafahanao manao évangélisation fa raha io Andriamanitra io rehefa nitsara tsika amin'ny anao ty maro amintsika rehefa nazitefa-tsofo ty hainy raha nonomboky fantany talavilomboany tsy mitsaranao am'izao manoratra kosa izy mizapitraka ataona mahatadidy izy fa mbola tsy mitsara miezaka mitia izy baibebany zay mahatonga baiboly io fa sainy tsy tanterahana vetivety izy ny famalinany ratsy ataon'ny olona ka izany ny fikirany fony amin'ny ratsy tsy tanterahana vetivety satria mbola tsy mamaly anao mihitsy Andriamanitra zao ary ny tegna marina tsy te hamaly anao izy fa tereny zavatra efa niteneny hoe ny osa sy ny tsiminy ratsy Apocalypse 21 lainy Jesosy eny maheno tsara tsika ka manomboka androany ka name ndara mba halaminy fiainana halaminy fiainana alleluia mivavaha mandeha ambony posy anao mivavaha isaky zay mahatonga saina anao mivavaha lezanaiza toerana misy anao mivavaha fe mivavaka fa nandrea hoe zany agnaty tadidiko nisy olo anankiray zay mba nampianariko ty lesona ty dia izy moa zany aveo rehefa nampianarina an'le lesona mba mandeha boaty dia zaho zay pastera ozy tagnatin'ny boaty tao zaho ozy mivavaka zany hoe ino zo raha volany fa Jesosy mamindra fomonafo zikitsika mbala mandeha zaho ozy mivavaka ozy tsy haiko le pastera nazo anao ozy tampoko le fogna zaho ty tomoany dia za ty tomoany io tafiteny amin'ny teny tsy fantatra
Jiaby izy miasanao nany. Ataon'ireo mihinam-bingony zao. Io miakatra rongony anahy. Rehefa zaho izy tsy mihinana rongony tany. Fa nivavaka. Ka izy Andriamanitra io afaka miditra anaty boaty koa. Io zavay mbola tsara vakinao zany le tena ny Jehovah ny tany. Na Jesosy afaka mandeha amin'ny elo ka. Afaka mandeha azy rehefa tandeha. Tsy handeha ho may kory ny deneka. Ary raha mandeha anaty boaty Jesosy tsy handeha hinan-toka deneka nandeha anaty dia gaga izy tanzany marina izy dia raha volaminao hoe hivavaka io ke tena misy hery marina. Naiza misy an'iteny. Amen na? Raha Jesosy ianao dia mba mivavaha zany aza maketrika mivavaka. Anao nge rehefa vo ampivavaka maro raha resinao. Satria anatina vavaka zany misy hery ara-panahy. Tsy be vavaka be hery. Fa raha vonao tsy ampivavaka kely ny herinao. Ny afahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra dia apartiran'ny herin'Andriamanitra izay ananatsika. Misy olona zao mahafantatra fa tsy mety ny zavatra ataony fa tsy manana hery izy no heriny. Misy olona zao te hiahana hifoka sigara fa tsy manana hery izy hijanona ny fifohana sigara satria tsy ampivavaka. Izy la te manana kamarady tsy milamina vao miresaka amina kamarady fa asaha foana raha reny. Resaka spin foana, spin. Rehefa raha reny. Naona le spin le spin. Reny tsy hery ara-panao azonao zany. Tsisy. Andana mivavaka. Ary raha azonao atao foana feno toroteny anaty telefonao. Naiza misy anao alefaso. Taovinao écouteur de phrase. Tandreny anao zao rehetra. Mba ahafahanao mahatsiaro mandrakariva na le toroteny ataontsika sara. Fa in'Andriamanitra ny. Nahazo lesy manao. Mbola manana zavatra maro be volagnina aminao zao fa tongava amin'ny talata. Satria amin'ny talata atsika ampirehetra afo. Inona zany le olona akaiky ampirehetra afo atsika amin'ny talata. Manomboka dimy sasany taona atsika eto dia mirava atsika amin'ny fito amin'ny talata. Dimy sasany ariva io. Amen na? Mbo mitsangana vetivety ary anao mba hivavaka atsika. Mivavaha fonao manontolo ianao zao mangatamina mba tena ho fenony heriny ianao ahafahanao mandamina ny fiainana. Mio anao hoe Jesosy ny hery afahako mandamina ny fiainana. Mio anao hoe ny fahasoavana afahako mandresy ireo zavatra betabe izay reny sofiko teo. Mio anao hoe le force spirituelle Jesosy afahako mijoratra mba hitomboko amin'ny lafidetsy. Raha eo misaotra anao zay fanamasina makasitraka anao zay manome voninahitra anao zay mitiatany ity. Ary mijoreto zay mankalaza anao. Mijoreto zay manome voninahitra anao. Satria fantatray Jesosy fa ao aminao rery any no misy fiainana. Ao aminao rery any no misy fandresena. Ao aminao rery any no misy valibava. Angatahako Andriamanitra reto zanako tsiraray avy zay tonga eto androany mba hitombo hery, hitombo fahasoavana, hitombo fitahina, hitombo aneny fandresena eo amin'ny fiainana. Jesosy na iza miatrika azy. Na iza miatrika olana ao ka horesany amin'ny kerinandro ity. Ianao ny fanamasina miaina fiononana. Ianao fanamasina miaina hery ara-panahy mba ahafahany mijoratra ny fara. Tahiry Jesosy reto vahoakanao mba hay andamina, mba hay hikolokolo, indrindra mba ahafahany mijoro mandrakizay ho mpanompo mahatoky eo anatrehana. Jesosy mivavaka amin'ity alatsinainy maraina ity mitsodrano ny fiainany tsiraray avy mba ahita fahombiaza, ahita fandresena, nandray fahatsina mahagaga. Mitsodrano mba hisokatra ho anao neny varavara-pitahina. Mitsodrano mba hisokatra ho anao neny fahitavitiny. Mba hisokatra ho anao neny fiainam-pahamasina ary tena hijoro ara-panahy ianao tsy azo midekolo kivina intsony anazy. Tahin'Andriamanitra neny ho avinao. Tahin'Andriamanitra neny ny fisainanao. Tahin'Andriamanitra neny ny asany tananao. Tahin'Andriamanitra neny toerana rehetra izay andehananao. Manonona sady amin'ny herin'ny rano Jesosy. Elo lalananao ny toerana jiaby andehananao. Ny herin'ny rano Jesosy hiaro anao nanolozana amin'ny ratsy. Ny tahin'ny tompo aneny amponanao rehetra. Arovana neny fiainatokantrano. Ho arovana neny nateraka ny kibonao.
Jesosy Kristy anampy anao nomino na ady atrenao akonono mifampanindrisy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Marina aminao zany tsodrano zany, tanteraka aminao zany tsodrano zany. Tonono eto amin'ny rano ny hery ara-panahy idinao fiainanao raiso amin'ny anaran'i Jesosy zany ahafahanao mandeha indray ho amin'ny fiainanao. Tononoko ao anatinao ao le etaetan'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra. Magnetaeta ianao manomboka androany mandehanao ny fiombori-bavaka. Tsy hainao tsony le olona mila terina, tsy hainao tsony le olona mila kotabezaka va mandeha mivavaka, fa misy hery avy any an-danitra anetsanao anana fiainana, anetsanao avy aray-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy, samy misaotra ny tompo, misaotra ny fagnanasa, misaotra ny amin'ny fitaovana zany, misaotra tompo amin'ny herinao, misaotra ny fahasoavanao. Fantalety fa manak'izay fanaovana. Tahina ny tompo izay rehetra tonga teto, tahina ny izay rehetra mandreny afatsy, tahina ny koa ny herinandro izay ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Resaka amin'Andriamanitra ny zavatra batianao mitaterany tompo aminao amin'ny herinandro ty, ny zavatra mba mampagetaeta ny fona amin'ny herinandro ty. Mba resao Andriamanitra za Jesosy mila anao, za Jesosy mangetaeta anao, za Jesosy maniry mafy mba avoakanao ny mpandresy, za hoe Jesosy mangetaeta mba omenao fiadanam-po, omenao hery afaka maminda ny avidy rehetra. Mivavaka Jesosy androany mba ianao ny amatsinay arabola marinay ara-materialy ahafahanay manatanteraka ny asa fanrenina hatramy fiangonana. Tompo tahiny tsirairay amiko ianao Andriamanitra hikasika olona maro avy any atsimo, avy any avaratra, avy any andefana, enina ny avy any ampitaka ny masina, ho voakasika manokana ny fiaina, ho resy lahatra amory amin'ny asa fanamboarana ny Eglizy. Misaotra anao zay. Amen.